Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny zokin'ny zanaka adala. Ny zokin'ny zanaka adala no asongadiny mofinainantsika anio filazantsara araka ny Lioka 5:20, ny 5:20 hatramin'ny 2:30 farany. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: fa tany an-tsany zanany lamatoa, ary nonody izy ka mbity eo akaikin'ny trano dia nandre zava-maneno sy dihy. Ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay antony zany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizilahy taminy: tonga ny rahalahinao, ka namono ny zanakombona fa ny rainao satria efa tafaverina soa aman-tsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny rainy hoe: indro izay ela izay aho no efa nanompo anao, ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza. Nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanakosy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanaka io, izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono azy ny zanakombona fa ianao. Ary ho rainy taminy: anaka, ianao eto amiko mandrakariva ary anao avokoa izay rehetra ananako. Fa mety ny mifaly sy miravoravo, fa ity rahalahinao ity dia efa maty, fa velona indray, ary efa very fahita indray. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ilay zokin'ny zanaka adala. Ilay zokin'ny zanaka adala no asongadiny mofinainantsika anio manokana. Ny fionany, ny fahatongavany tao an-trano rehefa avy niverina, avy nanao raharaha izy. Izay tena filazany tsara na vaovao mahafaly asongadiny ity mofinainy ity riavana dia ny toetran'ilay ray. Ilay ray be fitiavana, ilay ray tia monjy ny zanany, ary sarin'Andriamanitra tia monjy ny olona rehetra. Eto dia hitantsika fa nandray tsara ilay zazanany, ilay zanaka adala ny rainy. Fa rehefa tafaverina kosa ilay zokiny ka nidongy tsy ety niditra, tezitra nonona an'ireny fihetsika sy ny zava-misy tao an-tanàna, dia indro nivoaka le ray ka nampiditra azy. Hoy ny 5:20 manao hoe: dia tezitra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Nivoaka rainy ka nampandroso ilay zokin'ny zanaka adala. Fihetsika hafa, fihetsika tsy miangatra, ilay fondray, ilay rain'ny zanany rehetra. Tahaka izay nivoahany ny azakazaka ny tsena ilay zanaka adala, no indro ihany koa ivoahan'ilay ray mampandroso ny zokin'ny zanaka adala. Ray te hampiditra ny olona rehetra ao an-tranony. Somary diso hevitra ihany mantsy ilay zokin'ny zanaka adala eto, satria tsy mitovy ny fiheverany momba ny antsoina hoe fifaliana. Eo anatrehan'ilay zokiny manamari-tena, ilay mihevitra azy fa tsy mba diso, mihevitra azy fa tsy nanao fahadosoana zany mihitsy aza nambarina hoe: zay ela izay aho nanompo anao ka tsy nandika ny didinao. Nanamari-tena
fa tsy mba nandany harenany tamin'ny filandratsy, io mihitsy no ampandrosoany rainy iditra ao an-trano. Tsy tena mitovy manko ny endriky ny fifaliana izay ny fampizaraina teto. Ho an'ity zokiny zanaka adala ity, ny fifaliana dia ny fiarahana mifaly amin'ny namana. Rehefa omenao zanak'osy aho a, tambony izay ny asako teto aminao, ny eritreritra ny tena ny mpanompo koa mantsy izy, ka tokony omena valipity, mena tambony, mena zanak'osy iarahana mifaly amin'ny namany, amin'ny sakaizany, ohatran'ireny hoe tokony mba ho afaka mirevy miaraka amin'ny namana izy. Fa mihoatra lavitra noho izany, ilay fifaliana nasehon'ny ray azy hoe mendrika hifaly sy miravo tsika satria ny maty no efa nitsangana ary ny very no efa hita. Sarin'ilay fifalian'ny lanitra ratra io. Dia indro ny rainy nivoaka ka nampandroso azy. Ry havako, ny very aza, ny nania aza, noraisina, ampandrosoana, maika fa ny zanaka trano. Lay mpanompo tao an-trano aza manaiky mihitsy ny asa arbidin'ilay fandraisana n'ilay zanaka very hoe efa tonga ny zandrinao ny rahalanao ary efa tavaverina soma tsara izy, maika fa ianao zanaka trano. Zao no tokony tsy ho adinoantsika raha nanao fanoharana mahakasika ny ondry-rato Jesoa ka very ny iray ka namela ny 7 izy andeha hikaroka ny ray. Tsy midika akory zany fa nanary ny 7 ilay tompony ondry. Ny teolojisy lehibe eo anatin'izany sy ny vaovao mafaly eo anatin'izany dia zao manao hoe tian'ny tompony ondry ho dadiavina ny ray, tsy avela na dia isy ray aza ho very, ary ny 7 kosa tsy ho vototra eo am-pelantanana. Tahaka izany koa no sary hitantsika eto. Raisina ny zanaka nani, zanaka adala, ampandrosoana ho ao an-trano. Fa ny ao an-trano ray kosa ve no andeha hivoaka ka andeha hidongy na ho tezitra tsy hiditra ny trano. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ho antsika kristianina mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany. Ndreo tsika mihevitra sy mitady valiny na merim-pity eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny ondro very ka hita indray. Merim-pity eo anatrehan'ireo izay nanika tafaverina ao an-tranondray ka isika indraindray no to tezitra, isika indraindray no to midongy, tsy mety hivavaka intsony satria misy mpanota ao am-piangonana tafaverina ao. Isika indraindray no mivoaka ny trano satria to misy olona ratsy heverinao fa ratsy no lasa mivavaka. Za tsy iray latabatra amin'iny, tsy iray latabatra amin'iny, za tsy ara-mandray amin'ny mpanota tahaka an'izao. Tadio tsara fa tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ny olona rehetra na dia ireny aza. Ka raha tonga any an-danitra ireny, ianao ve sa hiteny hoe za tsy hiditra any an-danitra satria any ranony, na tsy hiditra any satria any zao le heverinao fa ratsy, heverinao fa fahavalonao koa aza. Ry havako, ny ao an-trano tian'Andriamanitra ho azonina, ny any ivelany tao mahiditra. Zay ihany no filazantsara. Ny mifanohatra amin'izany dia avy amin'ilay ratsy, ary eo ka mba ho feno famondram-po isika tahaka an'Andriamanitra mpamindra fo. Ety am-pamaranana ry havako, tsy voasoratra ato anatin'ny ity tenin'Andriamanitra ity ny toy ny tantara. Tsy anjarako na anjaranao koa ny mamantatra hoe nanaiky niditra ve le zokiny zanaka adala sa tsy. Fa ny zavatra lehibe dia izao manao hoe manao ny fomba rehetra ny ray ampiditra anao ho ao an-tranony. Ary dia indro lay sarin'ilay zanak'ondro tsy misy kilema novonoina ho famonjena ny olona rehetra no efa iarahana mifaly
ato amin'ity tokantrano ity. Fifalian'Andriamanitra, fifalian'ny lanitra mendrika hoatrehan'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Mandao ary havako, mandrosoa midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay ny amin'ny fahendrena lalina zay atolonao anay ao amin'ny soratra masina. Misaotra Tompo satria afaka mandray zavatsoa avy aminao zahay, ary indrindra famonjena fa tsy misy fonao very zay na de ray azy. Vonina kosa zay Tompo tsy anamarintena, tsy hieri-pitia, tsy hialina ny amin'ny famonjena ny namanay, fa ny katsaka kosa zay amonjena ny olona rehetra aza, indrindra mahazanaka ao anay. Amin'ity ity zay de mahatsiaro ambavaka manokana ny jobily fa 520 taona ny FJKM entinay ambavaka ny fanokafana izany eto La Réunion amin'ity farany herinandro ity amin'ny alahady izao. Apetraka hifiaino aminao ny fandaminana, ny fikarakarana, ny dian'ny mpanomponao samy hafa avy amin'ny lafy efatry ny nosy, entinay ambavaka eo anatrehanao ny toetry ny andro mba ahafanay midera sy manompo anao amin'ny fifaliana ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ZOKIN'NY, anaovanay izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.